Anisan'ny nandray anjara tamin'ity andro natokana ho an'ny TNT ity moa ireo teknisianina avy amin'ny televiziona miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izy ireo dia manana fomba fijeriny mahakasika ny fametrahana izany televiziona numerika izany eto Madagasikara. Tsara kokoa ny kalitao sary voaraisa tokantrano amin'ny fampiasana ny TNT araka nambaran'ny teknisianina. Ankoatr'izay dia mahay ihany koa ny olana amin'ny fifandrin'ny fréquence izy ity. Le télévision numérique terrestre zany raha hoe eto amintsika zany dia azahoana ataoko hoe avantage be satria voalohany indrindra zany afaka mirona amin'le qualité ambony zany ny sary ny HD dia ny service interactif afaka ampiasaina amin'io resaka télévision numérique terrestre io zany dia azahoantsika avantage ohatra hoe mijery film afaka mijery langage maromaro ohatra hoe français anglais zany afaka jerena amin'ny fotoana iny zany. Andriamatora Solarson Jean-Jacques teknisiana avy eto amin'ny IMATV dia nitondra ny haitao mikasika ny mety fitantanana sy fampariahana ny sary sy ny feo rehefa tonga ny télévision numérique terrestre. Man'ny télévision tsy miankina aloha dia foana manao ny fanatsarana nefany afiny anankiray raha ohatra ka party contre ny télévision tsy miankina izy miantoka hoe mandeha ara-dalàna zany le kritika ataony ho an'ny fitondrana misy hoe zay ray faharoa ho an'ny olona tsirairay mety mahatakatra via le décodeur izay tsy maintsy hovidy ny télé amin'izao hoe fa numérique efa misy TNT zany fa afiny anankiray zany tsy mampitasy be dia be nefa mety tsy mahavidy an'le télé dia numérique tsy maintsy vidy décodeur araka voalaza aty moa zany dia hoe $15 eo mividy. Saika nanana solotena tamin'ity dinika ity izay nitanterahana teto amin'ny Carleton ireo mpitantana sy tompona haino aman-jery eto Andrenivohitra ary anisan'ny ombona mpitantana televiziona eto Andrenivohitra fa tokony hazava ny lalàna ny fe sy ny fandrindrana rehetra mikasika amin'ny fampiasana ny televizion numérique terrestre eto amintsika.